Iaro mivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina nomenao ity tolakandro ity. Ahafahanay mihaino ny teninao. Ary misaotranao amin'ny teny rehetra zay efa nafafy ny mpanomponao teto. Ary ny teny izay ambara ahatonga anay hijoro amin'ny fahamarinana. Satria izahay zanakao, ianao Andriamanitra dia Andriamanitry ny fahamarinana. Ka dia io zahay rehetra hijoro mpanompo ny fahamarinana ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ka dia ho hita fa sambatra ny firenena mananao zay Andriamanitry ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen. Miarahaba antsika rehetra vita soan'ny Krismasy ary nahatratra ny taona vaovao 724. Andriamanitry ny fiadanana ne homba antsika tsirairay avy amin'ny zara fanompoana nomena antsika. Ny anjarako dia ny lahateny manao hoe ny fijoroan'ny Kristiana amin'ny fahamarinana ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny fijoroan'ny Kristiana amin'ny fahamarinana ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Raha vao nahazo ity lohateny ity aho dia sary roa no tao an-tsaiko. Ny voalohany dia ny sarin'ny Martin Luther, izay sahy nijoro teo anatrehan'ny Papa sy ny amperora hilaza ny tsy marina teo amin'ny fiangonana. Hilaza ny tsy marina teo amin'ny fiangonana. Ary nijoro izy fa nilaza fa tsy amidy ny famonjena, maimaimpoana ny famelan-keloka. Ka na dia nolazaina hoe monka na mpitoka-monina tambanivohitra izy, dia nijoro teo anehany mpitsara na ara-panjakana na ara-piangonana. Ary ny teny malaza zay nolazay dia izao: mijoro eto aho ka tsy miala eto raha tsy misy porofo avy amin'ny soratra masina milaza fa diso ny fampianarako. Ny nijoroany tamin'ny fahamarinana dia ny fahafantarany izay inoany, ny fahafantarany ny soratra masina. I Polikarpo, mpianatry Jaona apôstôly, rehefa notereny izy dia natao hoe: efa antitra ianao rangahy, manaova teny indray mandeha, manompa ny Kristina amin'ny teny ratsy azy dia alefako ianao, hoy ny amperora Romana. Fa hoy izy: 720 taona nanompoako an'i Kristy, tsy mba nisy zava-dratsy izay nataony ahy, koa anao no hiteny ratsy azy fa tsy ilaza ny tenin'ny fahamarinana. Dia nitampahindoha ilay rangahy. Mijoro tamin'ny fahamarinana i Martin Luther, nijoro tsy nandany Kristy ingahy Polikarpa noho ny finoany. Fijoroana avy any matoanteny hoe mijoro. Ny atao hoe mijoro dia mitsangana ho itsika. Ary rehefa izy natao hoe fijoroana dia izao: fitsanganana tsy voahozongozona, mahalala izay itsanganany, miaro ny hevitra izay tohanany. Ary raha lazaina fa mijoro tsara dia izao: ny hazon-damosiny mijoro tsara ka dia tsy mibilabila izy. Kristiana no asaina mijoro eto, mijoro amin'ny fahamarinana, ary asaina hilaza ny fahamarinana. Tsy mahajoro ianao raha tsy ao ny fototra. Ary nolazaina tamin'ny maraina fa ny pilao zay jerena ny fahamarinana dia Andriamanitra no fototra. Ka tsy mahajoro ny Kristiana raha tsy fantany tsara ny soratra masina. Fa hoy ny soratra masina: Kristy no fehizoro indrindra, ary tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ka raha ny Kristiana no atao hoe hijoro amin'ny fahamarinana dia noho Kristy.
iza ny kristiana? Ny kristiana dia ilay mpanaradian'i Jesosy, ilay olona eto amin'izao tontolo izao nefa tsy namany izao tontolo izao, ary mifanampaka anarana amin'ny Kristy izy satria atao hoe kristiana. Araka izany ny soatoavin'ny Kristy no arahiny, zay izy no vao mahajoro. Anarana efa tany Antiokia ity, efa anarana antitra ho itsika, efa tsy lamody, kanefa dia anaram-boninahitra. Teo amin'ny batisa ianao dia tonga kristiana. Ary ny Isaia 5:5 dia izao no ilazany azy, fa ny mpanompony kosa dia nomeny anaram-baovao. Anaram-baovao no isaloranao teo amin'ny batisa. Ary raha Jesosy aza no nilaza ny mpianany dia nataony hoe sakaiza, na namana. Tsy mba namanamana ity Kristy ity fa tena namana. Ka raha atao hoe kristiana isika dia sakaizan'Andriamanitra, mifanampaka anarana amin'ny Kristy. Ary ny Hebreo dia milaza hoe fa anjely iza no mba nataony hoe zanako ianao, izao no teraka anao androany, ambony ny maha-kristiana. Ny mpanjaka sy ny tompo no mitovy sy mifanampaka anarana aminao. Raha vehivavy dia manao hoe Kristiny, fa Kristy kristiana. Io no asaina mijoro. Mahagaga nefa fa izao tsy manaitra firy ny olona ny atao hoe kristiana amin'izao, tahaka ny anarana tsotra. Kanefa isika raha mijery ny fifohazam-panahy noentiny Dada Rasoalambo Pastora Daniela Rakotozandry, dia niavaka izany kristiana izany, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitafy, na amin'ny fiasa, satria fantany tsara ilay hoe taranaka voafidy, olona masina nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ka na dia eto amin'izao tontolo izao izy dia nitokana, niavaka izy nanany maha izy azy. Ao Ambovombe misy dokotera sinoa, tahaka ny olona rehetra izy, mitsabo izy, mitsangatsangana izy, miteny ny fiteniny izy. Fa rehefa tonga ny taom-baovao ny sinoa dia ny fomba no ataony. Eto Madagasikara izy fa mahanaja ny maha sinoa azy. Ny kristiana dia eto amin'izao tontolo izao fa manaja ny maha zanak'Andriamanitra azy. Ary raha i Paolo no milaza azy dia izao no ilazany azy, misaotra ny raha izay nampamendrika antsika ny anjarany olona masina eo mivazava, izay nanome antsika inona? Fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ny kristiana zany teo amin'ny batisa dia olona masina, olona manana ny fahamasinan'Andriamanitra, voatokana ary mijoro amin'ny fahamarinana. Fahamarinana inona? Aiza? Eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina araka ny lohateny eto. Raha manao kajy tsotsotra isika eto Madagasikara amin'izao, ny isan'ny malagasy araka ny filazanany amin'ny tranokala dia lazainy fa 720 sy 707 sy 4 sy rahety sy 520 tapitrisan'ny malagasy. Ny 570 sanjatony zany ono no kristiana. Dia nanao kady tsotsotra dia izao no hitako 780 sy 8,9 sy 2 hetsy sy 120 tapitrisa ny malagasy kristiana eto Madagasikara asaina mijoro amin'ny fahamarinana. 4 tapitrisa ny fiangonana luterana malagasy. Arakaraka ny mampivavaka no mahabe ny kristiana no itomboan'ny fahantrany firenena, no mampihitsoka antsika rehetra. Inona no antony? Ho antsika izay mamily ny fiarakodia, anazava tsotsotra na dia tsy mamily fiarakodia,
raha vao amily fiarakodia dia misy fianarana ny lalàny famoivoizana izay ataontsika hoe code théorie. Rehefa mihodina amin'ny rond-point dia izao ny avy eo ankavanana no mandeha. Rehefa izao priorité à droite dia hainy mpamily io, hainy dia adininy izy dia afaka amin'ny théorie. Dia rehefa avy eo izy ampanavina fanadinana familiana, hampiharany ilay code na ilay zavatra ny anarany théorie hainy tsara. Indraindray afaka, indraindray tsy afaka. Mitovitovy amin'izany ny sarin'ny kristiana eto Madagasikara. Mahay code, mahay ny lalàna, hampianarinao amin'ny katokomena, hampianarinao amin'ny sekolalahady, hampianarina ny mpiandry 2 taona, ny diakona ity 2 taona indray, hampianarina ny boky samihafa. Haitsika ny théorie ary haitsika hoe izao no tokony atao. Tamin'ny maraina nisy nanao amen mialohan'ny vaky teny, tonga dia niteny feno mahay code hoe mbola tsy ataony amen fa mbola hisy vaky teny manaraka. Tsy ratsy izany fa ny ilaina dia izao mahay code ianao no mahay mitondra fiara dia hita ny olona hoe mifanaraka ny zavatra ny anaranao teo amin'ny fitoerana ka dia omena permis be ianao raha mitondra fiara madinika ka dia mivezivezy eran'ny tanàna. Ny kristiana eto Madagasikara dia mahay code, afaka tao amin'ny code, fa rehefa tonga amin'ny pratika izy vezivezy dia izao misadaka ka miteraka accident dia ratsy noho ny any gentilisa satria iny tsy hainy ny pratika. Dia hoy Martin Luther, ny isan'ny olo 10 ny atao hoe 7 ampiana 3 mira. Dia hoy izy tsy hoe tokony ho 10 fa tsy maintsy 10. Ka ny kristiana hoy izy dia tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana raha mbola ao ny batisany izay nampianarina azy. Raha ato an-trano isika ka maizim-bolana ka misy mikitika interrupteur hamelo, inona no ampoizintsika? Maigny ty ato mirindriny tragno tole misy mamelo avy boakagny mitsapa mikitika raha raiky. Ino ty antsaintika agnao? Hamelon-jiro. Tsy zay? Ka raha tsy misy jiro diso fanantenana. Dia mbola misy sary anankiray ihany koa lazainy ty mpamaky boky anankiray. Nividy vata fampangatsiahana na hoy tsika hoe frigo ty olona anankiray ary ilaintsika amin'izao andro mafana izao. Dia hoy izy tsara ity matanjaka dia ataoko ao aby ny sakafo ao anatin'ny herinandro. Dia rehefa avy eo tsy mijaly zahay miantsena. Dia nividy dia nankany antsena dia feny. Niala izy mianakavy fa nanao fivahiniana tany amin'ny toerana hafa. Rehefa niverina izy dia gaga fa vao mbola tsy midranotrano fofona maimbo no hoeno sakafo lo gaga. Nanomboka nanao commentaire ao frigidaire vita sinoa ve ratsy ve nefa ny sakafo toa tsara ny natao ao. Inona nefa ny zavatra hita? Tsy natsofo ny tao amin'ny herinaratra ny frigidaire feno sakafo fa napetra eo avao. Faly manana frigo fa tsy natsofo ny any amin'ny misy courant. Kristiana eto Madagasikara frigo tsara tare fa tsy mitsofoka any amin'ny tena courant dia Andriamanitra tompony fahamarinana. Ka raha vao hitany olona mamofona satria inona? Tsy mifanohy amin'Andriamanitra izay ahazoany hery. Ny Mika 3:1 dia milaza tsara an'izany. Ny mpifeho izy dia mitsara hahazoany kolikoli, ary ny mpisorony mampianatra hahazoany karama, ary ny mpaminany manao ny hahazoany vola. Tsy misy afaka teto na ny mpandraharaha na ny pastera raha izao nilazaintsika azy na ny mpisorona samy nanao ny hahazoana an'iza hoy ny teny tamaraina izay sampy vola.
ka na dia hamofona ny frigo na dia tsy mandeha ny tôbily hoentinao dia droitiko zay malalaka satria ny hantako dia izaho mahazo ny vola. Kristiana asaina mijoro amin'ny fahamarinana. Teo aloha dia nolazaina hoe ny vola no maharanga. Fa amin'izao fotoana izao amin'ny fiangonana ny vola no mahakomity, ny vola no mahadiakona, ary ny hatsara eo ivelany no mahavoafidy. Lasa mahatsara toerana amin'ny fiangonana no ilana ny anarana hoe kristiana fa tsy ny fijoroana amin'ny fiarahamonina. Very ny volan'ny fiangonana, ao ny mindrana tsy mamerina, ao ny tsy milaza ny tenin'ny fahamarinana. Dia hoy ty olona anankiray, mitovy ihany ny olona milaza marina ampahany sy ny mandainga mivantana satria samy mampivorovorovoro. Tsy izany ve no hita amin'ny kristiana raiky amby folo tapitrisa, ny feony Jakoba fa ny volovolony Esau, dia sady mamitaka no fitahina. Dia hoy ny Timoty raha milaza azy, manana ny herin'Andriamanitra izy fa nandany asany amin'ny ataony. Amin'izao sankerin-taona izao dia ny fidifidy indrindra zahay vehivavy. Ho any amin'ny toby filifiliana zay fotifoty ty andesy, zay mazavazava. Tsy zay? Tsy misy maharatsy an'izay fa na ny Apokalipsy milaza hoe izy ireo miakanjo fotsy lava, ireo no avy amin'ny fahoriana, ireo no akanjo ny fahamasinana, dia ny akanjo fotsy. Fa hoy Martin Luther, tsy ny akanjo no mahamonka na mahamompera, tsy ny akanjo no mahapastora, tsy ny akanjo no mahateolojiana, tsy ny akanjo no mahampiandro, mahadiakona, mahakatekista, fa ny ao anatiny ny fahamarinana izay avy ao anatiny olona no mahampiandry ary izay no ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Hoy Martin Luther. Tany Rosia rehefa nenjena ny kristiana dia izao nahafantarana azy. Tsy nisy fampisehoana karatra batisa fa eny ampandehanana izy no voasambotra. Nahoana? Ny fijeriny, ny famindrany, ny fomba fiainana tonga dia fantatra hoe kristiana izany. Amin'izao fotoana izao tsy fantatra intsony ny kristiana na tsy kristiana, fa ny tsy kristiana aza no bagaga, fa ny kristiana dia izao mena tany, mena ovy, nefa lay sariny sinoa ao androa izy fa tsy mamery ny maha izy azy. Eto amin'izao tontolo izao ny kristiana nefa tsy namany izao tontolo izao. Izay no ilazany lahateny eto hoe fijoroany amin'ny fahamarinana. Nenjena ty rangahy anankiray, nasiana vaky tavoangy miaraka amin'ny rano maloto sy fotaka ny prison misy azy, tsy maintsy mandia manitsakitsakany eo izy. Dia hoy izy, nitrondro eny amin'ny ranomasina na dia milomano ao izy tsy masira. Sa ty fiagnanosy atoy masira avao miandriaka io. Tsy masira raha tsy asiana sira. Dia toy izany hoy izy, na dia mifangaro aminareo eto fiarahamonina kominista sy sosialista aho, fantatro zay inoako dia Jesosy. Tsy azo ny hafasiana sira aho, afa-tsy lay nalaovana batisa. Ary raha i Paulo no milaza azy dia inona no ilazany Pauly azy? Tsy izao intsony no velona fa izy ianareo no manohy azy. Izay no hasahiana mijoro satria Kristy fahamarinantsika. Ary Romana 7:15 dia milaza hoe fahita feo Jesosy Kristy, io lay fahamarinana, io lay mampijoro, io no tsy velona. Dia hoy tsika, omeko originaly ihany hoy na izaho asia eo. Asa ino le originaly? Ny originaly dia izao ilay endrika Andriamanitra tamin'ny voalohany.
fa ianao mampiasa azy diso fa devoly nampisy azy hosoka ka lasa piraty ianao ka ny teny izay tsy tandrify ny fijoroan'ny kristiana amin'ny fahamarinana. Fa ny olona velona amin'ny Kristy dia manova ny fiainany ary na amin'ny teny na amin'ny atao dia milaza ny fahamarinana. Zao ny tena olana hoy ity Etiopiana anankiray. Zay izy dia ao anatin'ny faharoa amin'ny kristiana mitombo eran'izao tontolo izao. Fa izao koa ty olana mitovy avy Madagasikara. Ho antika mampiasa ordinatera. Ny maha ordinatera ny ordinatera dia tsy ny vatany be fa misy zavatra maha ordinatera azy. Dia hoy izy ny kristiana Etiopiana dia zao ny vatany be no kristiana fa ilay maha ordinatera azy ao efa simba fa voany virus. Haintika io fa mampiasa tika flasikotsy asiagny virus fa ny tenanao dia asianao virus ka tsy mahalaza ny fahamarinana. Dia hoy nilazany Isaias ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitrahy. Nahoana ndeha isika mampiasa sary kely inona ity telefony tsy hizara raha fa tsy mana fa ny ankamaroantsika manana an'ity ary zay tsy manana an'ity dia milaza faran'izay ory indrindra mate telefoniko zay tsisy crédit telefoniko zay. Ity telefony ity ny maha telefony azy dia ny hara etoy tsy zay le vatany dia ao anatiny ao misy zavatra kelikely tsy zay puce hotsika na sim mandeha io rehefa misy an'izay tsy mandeha fa mbe iviliany crédit tsy zay. Mahazo crédit ianao dia mbola tsy mahazo dia ozy ny fiteny tanora hoe canal plus mitovy amin'ny tsy manana ihany satria ino tsisy réseau. Ny kristiana no mahatonga azy tsy mahajoro amin'ny fahamarinana teo amin'ny batisa izy dia no havazana nomena puce izy nomena crédit ary natao amin'ny réseau mahazo indrindra. Fa hoy ny article 3 amin'ny fanekempinoana mino aho fa tsy niheriko na nisaiko no hazako mino na manantona an Jesosy Kristy fa ny fanahy masina ny antso ahy tamin'ny filazantsara ny ahazoanao réseau ny ahazoanao fahamarinana tahaka ilay pilao voalaza tamin'ny maraina dia ao amin'ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra fa ianao sady tsy telefona hara tsisy crédit tsisy réseau dia hozy ny hirany tanora hoe very aho dia milaza fa very anao kanefa ny faneva dia hoe mitadiavan'i Jehova dia aninona aza mameriteny eo. Ny fiverenanao amin'Andriamanitra no azo anao réseau na tambazotra mazava tsara ary teo amin'ny batisa ianao dia nomena ny fanahy masina nomena ny fana izay ambony indrindra kanefa dia zao lobaty satria ino tahaka ilay frigo tsy manatona an'Andriamanitra. Fa hoy ny soratra masina fa nilo ny tongotro sy inona sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny ahajoroana amin'ny fahamarinana dia ny fijoroana ny fiainana amin'ny tenin'ny soratra masina. Fa ny olana dia zao sady tsy mihaino no tsy misy intsony ny fotoam-bavaka ao an-tokantrano. Inona ary natao hoe fahamarinana? Atao saina mijoro isika amin'ny fahamarinana voambolana mora resaina fa sarotra hiainana. Jereontsika ny contexte ny amosa olom-boafidy olom-panjakana olona manokana na nazimbazimba nanao fivavahana ivelany ary tsy nanaja ny rariny sy ny hitsiny teo amin'ny fiarahamonina fomba ivela avao soa volo tsara jerena ivelany. Fa raha ny soratra masina no milazany hoe fahamarinana miverina efatra amby 700 io teny io ary midika zany fa zava-dehibe ao amin'ny baiboly. Ny dikany hoe fahamarinana dia zao zavatra hita mibaribary tsy azo afelina
porofo mitoko amin'ny tenda manohitra ny fahadisoana tsy azo tsinoatsinoavina ary zay le nyresahantsika hoe efa misy roapoint natao iodinana tsy miodina le sofera fa ozytsika hoe permis vorotsilozaka de ina no ataony miteraka loza zavatra tsy azo atao tsinotsinona ny fahamarinana ary Andriamanitra mihitsy no mampiasa azy jereny azy hoe mahitsy ve sa tsy mahitsy ary ny fahamarinana dia toetran'Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny ratsy porofon'izany ny fahafatesan'i Jesosy maty izy satria tsy misy fanavotana raha tsy misy raha latsaka Andriamanitra dia marina ka na dia niteraka ny fahafatesan'i Jesosy aza tsy maintsy maty izy hoy ny teny tamin'ny maraina hametrahany anao amin'ny toerana tsara tsy mandefitra Andriamanitra satria marina io no toetrany mifandray ny fahamarinana sy ny fahamasinana zao anefa tsy hainao io fahamarinana io satria nahoana taranaka-panao ratsy zanaka-panao meloka fasana misokatra ny tendany hoy ny Romana 3:7 ny tanany mimaona handratsadra fa inona no nataony io fahamarinan'Andriamanitra io avy any ivelany nampidiry ny tao aminao amin'ny alalany Jesosy tonga anao ilay fahamarinan'Andriamanitra ary maimaipoana aminao fa tsy an'Andriamanitra rehefa anao io fahamarinana io tonga anao dia izao ianao dia mandeha amin'ny fahamarinana fa hoy Martin Luther ny olona tsara no manao asa tsara fa tsy ny asa tsara no mahatonga ny olona ho tsara ary zay no lazany hoe 7 tsy maintsy 10 fa tsy hoe tokony ho 10 ny kristiana raha tena kristiana tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana sy ny asa tsara le hoe tika anagnako zany izao efa nanany kristiana tamin'ny batisa io ary tonga pray lova amin'Andriamanitra isika ary narafitra ao amin'ny Kristy no iafenantsika rehetra ko noho izany dia hoy tsika Jesu no inona ary lamba inona ka rehefa lamba izy dia izao nafahanao weekend magnifiky ka mba fahagnitona fa itona Jesu fahamarinana dia hita amin'ny teny sy amin'ny atao Jesosy tena dia namaritra ny atao hoe fahamarinana hoy izy manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ino ny teninao no fahamarinana ilay teny anefa tonga nofo dia Andriamanitra Jesosy nidina mitady anao hanamarina anao mikara azo mandray azo ao satria te hamelona anao ka rehefa noraisiny ianao dia sainy mijoro ary io no ilazany Isaia hoe fa na mivily ao amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana ianao dia handrefy eo ivona hoe ity no lalana kandehano satria ianao manana ny fahamarinana ao amin'ny Kristy Jesosy tsy adidy ny fijoroana amin'ny fahamarinana ny adidy dia atao raha te atao moraly fa ny andraikitra zavatra tsy maintsy atao andraikitry ny kristiana ny mampijoro ny fahamarinana ao amin'ny fiangonana tsy manao miracle mon ami Andriamanitra ka hanovanao tahaka ny robot fa ianao zay manana fahamarinana asainy hijoro amin'ny fahamarinana amin'ny teny sy amin'ny atao fa hoy Paulo amin'ny Titos 2:7 fa amin'ny zavatra rehetra dia sehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara ny zavatra nataontsika teoria voafafa ny pratika ratsy ao anatin'ny 3 minitra dia hoy ty musulmana anankiray raha misy ny finoana tena azo antoka dia ny finoana kristiana ary tsara fa raha misy ny mpanao kitoatoany zavatra ivavahany dia ny kristiana dia sahirana izahay fanasina nefa ny kristiana matoa ajoro amin'ny fahamarinana ny sira natao hiaro ny sakafo tsy holo ary hanome tsiro
Zay no asainy ijoroan'ny kristiana hanome tsiro ny fiangonana sy ny fiarahamonina malagasy zay efa simba, zay efa lo, hamerina azy indray, hiaro azy ary ho hita fa atako miavaka ny manompo azy sy tsy manompo azy hoy Jehova. Izay no anasany ianao ijoro amin'ny fahamarinana. Malaza ny firenena malagasy fa izy no mba misy zavatry mahaloa antsika dia ny fanaovana kolikoli. Tsy misy tsy mahay io voambolana io. Ny fatatsika ihany hoe kolikoli omegny polisy io atao agnaty gazety agny eo. Maro ny endriny izay amboarintsika hastanana mba mametraky hely. Gentilisa veireny kristiana ny ambromba njakanasiany amin'ny fiangonana fa misabaka izy dia tsy fantatra intsony ny fijoroany amin'ny fahamarinana. Nandeha zahay omaly dia nisakanan'ny polisy na notaniany fanontaniana maro samihafa dia nihaino ihany le zanako kely eny taona dia hoy izy polisy io mama, polisy. Le hoe raha kay rehefa nakaiky amin'ny Fort Dauphin zahay dia nisy nagnontany dia raha vao hitany hoe misy ny mariky ny fiangonana daona raha mandeha dia hoy le zaza polisy igny mama. Le ora ino ty avaha? Polisy wila mipay vola hatramin'ny zaza mahafantatra hoe mila vola. Zary fiaina ny zaza hatramin'ny kely ny mahalalany zany. De mitovy amin'ny contexte ny amosa hoe mba mitondra kely avy any. Ary asiako mangana sika vehivavy satria isika no hazo namosi ny firenena ary havokavoko ny FLM. Raha vao tsy mitondra lamonena vola ramse tsy mahazo ravina varatra. Masiaka vao antragno ao. Aiza no ahatany vola farany izy manao ny tsy fanao. De mitovy amin'ilay lazaina hoe ny omby vavy ny basana mitondra koa mba hisotro anay. Ary nanula zay ny filohan'ny FLM tamin'ny maraina hoe olombelona tsy amidy. Tsy misy zavatra tsy amidy amizao. Lakolosym-piangonana amidy, ny tenany olona amidy, zay zavatra azo ambola rehetra. De hoy ny olona hoe VVS. Vola voninahitra seza fa tsy lay fahafantarantsika azy tany aloha. Tsy mahajoro amin'ny fahamarinana rehefa tratrany zay. De hoy ny fomba fiteny hahoahoagny ty agnombe maty fa hena hano. Tsy fantatra ny aviany na avy amin'ny fahamarinana na tsy amin'ny fahamarinana. Fa hoy Paul eo amin'ny epistily Romana atolory ny tenanareo ho fanatitra velona ary aza mampiasa ny tenanao ho fiadiany tsy fahamarinana fa aoka ho fiasany fahamarinana. Hitondra fahazavana zany eo amin'ny fiangonana. Ary ny atao hoe fiarahamonina de ino? Olona roa miaraka. Tsy zay? Asaina hijoro ho amin'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina izy. Hilaza ny tsy mety. Tsy mora ny mission ny amosa. Ny mpisorona be eo amin'ny fiangonana. Ny mpanjaka lazaina hoe tsy mety ny ataonareo. Nefa io no iantsoana azy. Ny fijoroana amin'ny fiarahamonina, ny fiarahamonina voalohany dia ny ankohonana. Dia mitatra hatrany amin'ny firenena. Ny lazana ny hoe kolikoli raha teny frantsay de corrompre na lo fahapotehana tanteraka. Dia hoy ty mpanoratra anankiray eny ho raha malagasy tsara vaty tsara narana. Tsy mahantra olo manga ianao fa mahantra olo marina. Firy ny dokotera, firy ny manampahaizana fa tahaka ny avion zay mandeha fa tsy miaterira amin'ny tany, tsy ampy azy ny pista. De ny afarany de inona? Mahay code, mahay teoria. Fa i Paul raha nilaza tamin'ny Timoty zany dia hoy izy mazoto hevitra izany zavatra izany. Mikelezaina fatratra aoka hisehona trehan'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Izany kristiana mijoro amin'ny fahamarinana izany dia hitany olona rehetra na tsy miteny izy ny fandrosoany. Ary izany ilazana azy hoe kintana mamirapiratra. Fahamarinana iainana fa tsy fahamarinana kobaka ambava.
Ary Jesosy dia milaza ary haintsika mpiandry tsy anjery tahaka nanrandray no ahoana tsy safidy fa raha mbola kristiana anao mijoro ary mankany amin'ny fiarahamonina milaza ny teniny fahamarinana ilay Israely vaovao ilay olona nalain'Andriamanitra ho any tenany dia manao ny fahamarinana satria Andriamanitra dia fanahy ary zay rehetra mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Malaza ny bianco ianao eto zao no bianco fa tsy zay 200 olona ihany dia ozy tsika iareo firy timpolo eto iareo agnaty re kristiana samy napetraka Andriamanitra amin'ny toerana misy antsika nasainy hijoro nasainy hitondra ny filazantsara ny fahamarinana. Tamin'ny maraina dia hoe ny fahamarinana namidy kapa iray lomisy tsy zay dia rayaly fa izaho mba magnontany misy kapa tsy manababa zao misy sa tsy misy kapa tsy manababa moto tsy manababa gagara manandraika ty kapa filazana hoe ambany vidy na vidy kapa tsy manababa ny rariny sy rihitsiny teo amin'ny fiarahamonina nisy any Amosa natao tsy manandanja kanefa manambaba ny fahamarinana fa iza no Andriamanitra izay tsy manam-pahamarinana ny Andriamanitsika no tompo ny fahamarinana fa isika milaza hoe tsy manababa ny fahamarinana ka midy amin'ny kapa iva na ambany vidy. Tsy mora ny mijoro amin'ny fahamarinana na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina. Jereo ny nahazo any Jeremia, jereo ny nahazo any Amosa miverenany amin'ny tanindrazanao any aza mibisy na ty aminay fa nainy tsena ny nahazo any Martin Luther ny nahazo any Martin Luther King rehefa niady izy amin'ny tsy fahamarinana ny fanavakavahambolikotra ny mainty sy ny fotsy zay miara-manonina rainay zay ny an-danitra ny fanavakavaka dia inona nahazo azy fahafatesana kanefa ny asaina mijoro eto dia ny kristiana fa hoy Jeremia ny andidiananao anio dia hanongotra hanjera handrava handrodana rehefa avy eo hanorina sy amboly ary Andriamanitra no manangana azy araka ny fampianarana tamin'ny maraina. Izay no misiona ny andraikitsy ny kristiana handrodana hanjera handrava handrodana hamboly ary hoy ny bokyny Daniel ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela 12:7 ary lazainy tantara faharoa 7:7 fa raha ny oloko zay nantsony amin'ny anarako no avy anenty tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihainy ho any an-danitra aho ka hanasitrana ny taniny. Hay ny fijoroan'ny kristiana amin'ny fahamarinana dia miteraka fanasitranana ho an'ny firenena, fibebahana, fiverenana, fitodiana amin'Andriamanitra, fialana amin'ny ratsy fanao ary ny ananana fahavelomana dia ny fijoroana amin'ny fahamarinana izay tadiavina fa efa natolotra anao fa hoy ny Isaia ho tadiavina izay tsy naniry aho sy hitany izay tsy nitady aho inty aho naninitra ny tanako amin'ny andro aho inty aho mitady anao Andriamanitra hamerina anao ka rehefa miverina ianao mijoro amin'ny fahamarinana satria ny oloko marina no velo ny finoany. Dia hoy ny Zakaria 4:5 fa izaho kosa ho Andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ivavaka isika. Mifona aminao zahay Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina hafa ny olona menao anay nataonao hijoro izahay hizara ny teny fahamarinana fa izahay mizara zavatra hafa ka sady mamitaka izahay no fitahiny. Mifona aminao noho izany izahay ka saovy mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy hitandro hery
fa ijoro ka hatonga ny Madagasikara ho anjakany fahamarinana ho tanteraka aminay ny hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy ary ianao Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary zahay rehetra hanana fahavelomana satria zanaky ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy amen.